ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faliberabantsika rehefa manaratra ity alatsinainy fa raika amby telopolo ny volana janoary ity ifahasoavan'ny tompony nenika antsika riavako ny voalahatra mofinaina antsika dia ny jaona voalohany toko fahatelo jaona voalohany toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina fakitsika amina ran'i Jesoa. Indre manahoana ny fitiavana nasiona ray amantsika dia niny antsonantsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Ka noho zany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy isika. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toy itsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna, ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy. Izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Ny pistily voalohany no soratany Jaona riavana no zara mofinaina ho antsika amin'ity alatsinainy farany amin'ny volana voalohany amin'ny taona ity riavako. Ny nanoratra ity pistily ity ny raisan'ireo mpandinika ny testamenta vaovao dia i Jaona apôstôly. Tsy nitonona loatra hoe i Jaona apôstôly ilay mpanoratra fa nitonona hoe Jaona ilay loholona na ilay ancien ho teny frantsay ilay loholona. Ary dia rehefa afakafakaina ny fomba fanoratra, ny fomba figadon'ny teny, ny fehezanteny dia mifanakaiky ary tena mitovy mihitsy aza amin'ny fomba fanoratry ny filazantsara araka ny Jaona. Io anton'io ara-teknika, zany hoe ny votoatiny zany, na ny fomba fanoratra, na ny votoatin'ilay epistily dia mirazotra mihitsy amin'ny filazantsara araka ny Jaona dia io anton'io no lehibe mahatonga ny mpanoratra, ny mpandinika ny testamenta vaovao hanondro fa i Jaona apôstôly ity nanoratra ity, fa i Jaona moa olony fanetretena dia nitonona ny anaran'izy nanona anaran'izy hoe loholona. Marina loatra fa misy Jaona anankiroa tamin'ny mpianatra Jesoa. Tsy apôstôly akory fa misy Jaona anankiroa tamin'ny mpianatra Jesoa. Okazava fa misy nazony hoe mpianatra Jesoa fa misy nazony hoe apôstôly. Dia mahazatra ilay Jaona faharoa zay ataoko hoe anatin'ireo boky apôkrifa dia saika tononona hoe Jaona loholona lay tranainy zany lay mpianatra Jesoa, mpanaradian'i Jesoa zany tahaka an'ireo vehivavy ry Maria sy ny tahaka zany. Fa na izany aza dia tsy resy lahatra loatra ny mpandinika soatra masina rehetra hatrany amin'ny andron'ny fiangonana voalohany ho i Jaona lay mpianatra Jesoa nanoratra ity fa maharesy lahatra ny akabeazany rehetra 7,5 angamba dia saika i Jaona apôstôly nanoratra ity noho ny votoatiny sy noho ny atsipriany teny. Raha mijery tsika rehefa koa malala manazava ity epistily soratany Jaona ity dia moramora kokoa ny azahoana azy raha toa ka avy any amin'ny farany mamaky azy. Raha ohatra ka ny Jaona fahatelo, ny Jaona faharoa, ny vakianao omelo dia mazava kokoa ny Jaona voalohany. Ny antony dia ny Jaona faharoa sy ny fahatelo no manazava lay fototrolana izay vahan'ny epistily voalohany. Ny fototrolana izay vahan'ny epistily voalohany ny Jaona voalohany zany dia miariary eo amin'ny faharoa sy fahatelo. Ka raha mamaky ny faharoa sy fahatelo dia hitanao ny olana vahan'ilay Jaona epistily voalohany tsika teo. Raha mamaky lay faharoa sy fahatelo anao zany dia tsotra kely zahatra tsy lava be le izy. Fa ny olana dia zao tao amin'ilay communauté na tao amin'ilay fiangonana kely zay nitarehiny Jaona. Ny tsy tokony adonona fa i Jaona no nanorina ny fiangonana tany Efesosy, tsy i Paoly akory nanorina fiangonana tany Efesosy. Fa nanimaromarina kokoa tsy i Paoly akory ny tena nitarika ny fiangonana tao Efesosy fa i Jaona Maria renin'ny tompo sy Jaona be dia be ny apôstôly tao amin'ny fiangonana tao Efesosy io. Ary dia i Jaona dia eveka zay mipetraka tao Efesosy, tao amin'ny fiangonana lehibe tao Efesosy zay i Paoly nanorina azy tsika teo fa i Jaona nampivelatra azy. Dia nitranga tao anatin'ilay fiangonana dia nisy ny entaka, nisy olona vitsivitsy zany nientaka
niala tam'ilay fiangonana reo lay tondroinjaona hoe tsy namatsika hoy jaona tsy namatsika hoy jaona ary dia nientaka izy reo hoy jaona manao hoe niala tamitsika ireo satria tsy namatsika raha namatsika izy de niaraka tamitsika fa satria niala tamitsika izy de tsy namatsika zay moa fomba filazany jaona mihitsy zay tsotra be zay dia reo olona reo zay antony ara-potoponona mihitsy no nialana misy moa antony maro samihafa mahatonga ny olona misitaka amin'ny communauté na amin'ny fiombonana noho ny mety ho antony ara-pifandraisana antony ara-pitondratena fa izay asehony jaona de tena antony ara-potoponona mihitsy zany hoe nisy zany olona tao anatin'ilay fiangonana nanao fampianaran-diso noho ny antony fampianaran-diso mihitsy tsy nino an Jesosy ray Mesia ireo olona ireo satria tsy nino an Jesosy ilay Mesia izy tsy nino an Jesosy zanak'Andriamanitra izy de niala tao anatin'ny ilay atao hoe isika jaona rehefa milatsaka hoe isika dia tsy iza tsy akory fa ireo zay nino an Jesosy ireo zay nandray an Jesosy ireo zay tondroiny hoe tondroiny jaona hoe nifanerasera tamin'i Jesosy mihitsy nahafantatra an Jesosy nandray an Jesosy reo nataony hoe isika fa misy koa ny ataony jaona hoe ianareo jaona rehefa miteny hoe ianareo ohatra hoe am jaona fahatelo manoratra aminareo zay tovoa manoratra aminareo raya manoratra aminareo famahery anareo sy ny sisa rehefa mampiasa ny hoe ianareo jaona dia miavaka am'ilay isika io la isika ny jaona de tsy hafa fa reo apôstôly ireo zay nandray an Jesosy avolombelona nahita maso an Jesosy fa rehefa miteny kosa hoe ianareo de reo taranaka vaovao reo taranaka vaovao reo nouvelle génération nareo reo taranaka vaovao reo taranaka vo mipotra indray ka mandray an Jesosy nandray lay afatra no entin'lay isika zay ambarany jaona de io jaona hoe niala tamitsika ireo zany hoe niala tamitsika sy niala tam'ireo ianareo ireo olona ireo de lasa nanana fiainana hafa mihitsy de lasa nanimba ary tondroiny jaona ho antikristy aza ireo olona ireo dia ny epistily voalohany soratany jaona aza dia miatrika izany fahasarotana zany krizy zany lay krizy zay fivakisan'lay fiangonana noho ny fiangonana trano io noho ny ataontsika hoe fampianaran-diso mipoitra tao anatin'lay fiangonana zay hitatsika moa zany amin'ny fahatelo raha toka jerena ary de hotsika manao hoe taratasy ety mandresy lahatra zany mba ampiorina ilay isika ampiorina ilay ianareo zany hoe ireo nouvelle génération ireo taranaka vaovao ity taratasy nosoratany jaona ity ka tsy atonga azo kivy ao anatin'ny herisetra ny retsy mpientaka na aminao fampianaran-diso manohatra an Jesosy tsy ho zanak'Andriamanitra tsorony jaona hoe fanahy ny antikristy dia eo ary avako malala raha toka mandroso landalina isika dia manaitra ny fomba fiteniny jaona am' jaona de ny fomba filazany jaona de niala tam'izay mahazatra tsy tena hoe taratasy ohatry ny mahazatra loatra izy ity hoe epistily fa karazandrazana toriteny ity any jaona toriteny mihitsy ny jaona voalohany tsy karazandrazana ataontsika hoe taratasy ohatrany sy ny mahazatra ny Paoly style mahazatra ny Paoly na mahazatra atsika ny mamaky epistily izy ity raha mamaky tsara azy anao de hitanao ny fahasamihafana tsy de sarotra loatra fa hitanao hoe toriteny ity filazantsara ity epistily nosoratany jaona ity toriteny ary toriteny zay mamerina ny olona amina zavatra anankiroa ihany de izao roa ihany de izao Andriamanitra de fahazavana na Andriamanitra de mazava ary Andriamanitra de fitiavana reo teny fanalahidy roa reo ihany no toriany jaona ao anatiny ity taratasy voalohany ity hoentiny mandresy lahatra iretsy mpanimba zavatra hoentiny mandresy lahatra iretsy mpanakorotana sy mpampianatra zavatra diso ka mampitambotsotra na mampiena ny herin'ny finoan'ny mpino anatin'ilay communauté kely nlay fiangonana ao an-trano dia manazava izy hoe Andriamanitra de mazava Andriamanitra de fitiavana ary manaitra lay fomba filazany lay style filazany azy dia tsy lay style linéaire mahazatra ny epistily itsika teo lay style ataontsika hoe lay mandeha tsikelikely zany lay fanazavana misy lojika manazava tsikelikely fa hafa be lay toritenin'ny jaona
amin'ny epistily hoan'ny jauna iny anao no mahita an'izay zay nosoatan'ny jauna ihany miodikodina lay fanazavana miodikodina ataontsika hoe miodikodina de miamafy miodikodina de miamafy miainga amin'ny zavatra anankiray de miodina de amafisina kely de miamafy zay le antsoina hoe amplification amin'ny fomba filazan'ny olona tany amin'ny reo manao retorika dia hitatsika ohatra miteny zao izy manao hoe amin'ny jauna voalohany ohatra zao manao hoe nde raisitsika ny epistily voalohany soatan'ny jauna ho an'ny toko faharoa ohatra de miteny izy manao hoe andininy faefatra izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny de mpandainga ary marina tsy ao anatiny fa na iza mitandrina ny teniny de tanteraka ho amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra izay no ahafantarantsika fa ao aminy zay milaza fa mitoetra ao aminy izy de tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany ko manomboka miamafy tsikelikely miodikodina izy ny mitoetra ao amin'Andriamanitra dia mitoetra mitandrina ny teniny zay tsy mitandrina ny teniny de tsy mitoetra ao amin'ny fitiavana rehefa tsy mitoetra ao amin'ny fitiavana de tsy mandeha tsy mitoetra ao aminy le karazan-drazana feza te miodikodina be ao zay fomba filaza zavatra zay dia anjaona manokana amin'ity toriteny ity izay ohatrany hoe tsotra nefa lalina de lalina ohatsika manao hoe afabe ny filazan'ny jaona eto ary manaitra ny fo kristianina atsiary zavatra anankiroa momba an'Andriamanitra Andriamanitra de fahazavana de mazava ary Andriamanitra de fitiavana raha mamaky ny filazantsara naka ny jaona ianao de ireo ihany ko nolazainy jaona vao manomboka any jaona voalohany filazantsara masina naka ny jaona toko voalohany teny hoe ary tamin'ny voalohany teny de tao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra tamin'ny voalohany teny de Andriamanitra ary teny de tao amin'Andriamanitra dia mitoy ety amin'ny andiny manaraka dia ny mazava ny miripiry atao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy de mitoy eny amin'ny toritenin'i Jesosy zany fahazavana zao tontolo zao de mitoy eny amin'ny toritenin'i Jesosy isan-karazany momba ny didy fitiavana jaona toko fa telo ambin'ny folo dia hitatsika fa mivezivezy ao anatin'ny epistiliny jauna ny teny hoe fitiavana sy mazava raha ohatra ka jerentsika am'izay solomasony zay teolojian'ny jauna izay ity perikopa ity momba ny hoe jaona voalohany toko fahatelo andiny voalohany ka hatrany fahenina jerena am'izay solomaso zay hoe jaona dia maneho ny maha fahazavana an'Andriamanitra ao am' Jesosy maha fitiavana an'Andriamanitra ao am' Jesosy ary manoratra amin'ireo zay miendaka reo zay niala tamin'ny fiangonana manoratra ny marimarina kokoa ho an'ny fiangonana mba iorina bebe kokoa ao am'ilay Jesosy Kristy tompona lay fampianarana tena izy dia ilay zanak'Andriamanitra izay tonga olombelona namonjy ny izao tontolo zao raha ohatra ka jerena ilay fehezanteny andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina de mizara roa ihany io ny andininy voalohany sy ny faharoa de maneho ny mahazanak'Andriamanitra atsika ny maneho ny mahazanak'Andriamanitra atsika mahazanak'Andriamanitra atsika hoy izy manao hoe endre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray atsika de izao ny etsony atsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika io lay isika ny jaona io lay isika izay tsy afa-tsy akory fa ireo zay nandray an' Jesosy ireo zay efa nino an' Jesosy ireo zay efa nahafantatra fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra de hoy jaona manao hoe aza tonoana fa isika de zanak'Andriamanitra teny mampahira atsika zany rehavako malala am'izao vanim-potoana sarotra izao teny tsotra mety efa fandren'ny olona mitoroteny azy mety fandren'ny olona mitonkira kristiana nonkira mpanara mety miverimberina hitanao eny amin'ny soratra eny amin'ny fiarakodian'ny olona ara ny mahazanjany teny hoe zanak'Andriamanitra isika fa izao rehavako malala eo jaona de tena mafy mihitsy fa lay zanak'Andriamanitra de sata statut sata mihitsy zany fa tsy hoe ataontsika hoe zavatra mpamary toetra fotsiny hoe zanak'Andriamanitra tsy hoe mpamary toetra fotsiny le zanak'Andriamanitra hoe kristianina fa tena sata mihitsy zany hoe ny antsoina hoe sata de izao rehavako malala
amin'ny filazantsara amin'ny epistily zao tany jaona miala zany ianao avy am'izao tontolo zao zay fanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra fa nantsoin'andriamanitra kosa ny am' Jesosy Kristy tompo nomeny ny zanany de tian'andriamanitra de nantsoiny dia niala tam'izay sata izay tovy hoe ao amin'ny efitrano lehibe anankiray dia misy ny satany zanaka zao tontolo zao ao fa ianao kosa isika kosa na alain'andriamanitra niala avy amin'io satany zao tontolo zao io de nidioviny tamy rahany Jesosy de tonga ao am'ilay sata vaovao de ny satany zanak'andriamanitra izay satany zanak'andriamanitra izay de sata miorina eo ambonina totsika hoe fitiavan'andriamanitra miorina eo ambonin'ny fitiavan'andriamanitra ny fiampitana avy eo am'ilay satany zanaka zao tontolo zao makao am'ilay satan'ilay zanak'andriamanitra de tsy misy afa-tsy ny fandalovana amin'ny finonan' Jesosy Kristy tompo lay velona lay zanak'andriamanitra lay mitondra fiainana no zany rehefa ko malala de tsy tokony adononao zany fa raha miteny zao manao hoe za dia malagasy mizaka ny zom-pirenena malagasy teratany malagasy ny satako de malagasy dia azonao sary an-tsaina fa tahak'izay ko ny sata lay hoe zanak'andriamanitra identité zany eo fa misy koa ambarany jaona hoe adidy aterak'ilay sata misy koa droit aterak'ilay sata misy koa zavatra manokana aterak'ilay sata zay ny dikany hoe za zanak'andriamanitra de misy adidy ko manokana maha zanak'andriamanitra misy toetra koa manokana maha zanak'andriamanitra misy ataoko hoe zo koa aza raha zay nazy ilazana azy marina fa tsy marina raha-baky teny loatra le teny hoe zo fa misy fahasoavana manokana fitahina manokana zay raisiko amin'ny mahazanak'andriamanitra zany hoe izay sata izay dia sarobidy ry havako malala tokony fantatra ho ary havako zay tiany jaona ho azonao amin'ity epistily ity fa zanak'andriamanitra ianao efa nantsoin'andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy anao ka tafaombona ao amin'ilay isika ny jaona zany hoe ao anatin'ilay olona efa nandray ny famelan-keloka ianao zany isika zany de zao zanak'andriamanitra noho ny am' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika faharoa de zao i jaona mitapany faharoa ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahiny zay resahany jaona de zao lay sata lay zanak'andriamanitra zay aseho eo zany ny satany dia tsy misy ota ao aminy lay satan'lay zanak'izao tontolo zao de satany mpanota zay ny manamarika ny zanak'izao tontolo zao mpanota izy ary ny antony alany tao am'ilay communauté na tao am'ilay fiangonana zay atrano zay resahany jaona faharoa fahatelo dia tsy afa-tsy akory fa lay ota ihany noho ny ota ihany mpanompon'ny ota mpanompon'ny fahotana miseho amin'ny endrika maro isan-karazany de hoy jaona manao hoe isika ao am'ilay satan'ilay zanak'andriamanitra ao am'ilay efitrano ben'ny zanak'andriamanitra isika miombonao isika de ao anatin'io tsisy ota ao tsy lay ataontsika hoe tsy lasa anjely akory lay zanak'andriamanitra fa zanak'andriamanitra izy eto ambonin'ny tany izy fa ao anatin'ilay efitrano be ny misy lay zanak'andriamanitra de tsy anjakan'ny ota tsy andevozon'ny ota tsy ny ota no mibaika ao fa ny fitiavana tsy ota no mibaika ao fa ny fiainana ary satria ao anatin'ny efitrano be n'lay zanak'andriamanitra io ao no misy atsika de zao ao mazavany ao raha miteny hoe mazava jaona de zao ao am' Jesosy Kristy tompo zay fahazavany zay de fantatra lay marina io teny hoe marina io dia fanalahidy am' jaona iteny fitiavana izy miteny mazava jaona fa izao lay marina zay hatrany am' resahantsika ndray maka tamin'ny Pilato nametra-panontany tamin'i Jesosy hoe inona ny marina Jesosy miteny eny amin'ny filazantsara hoe zaho ny lalana sy fahamarinana tsy tokony adonona fa ny filôzofy na ny toetsaina grika na tamin'ny androny jaona de mpitadina antsoina hoe marina fahamarinana de hoy jaona manao hoe lay marina lay fahamarinana tadiavin'ny olona tsy fantatro zany zao zay tadiavin'ny olona amin'ny ankehitriny mety hoe ny fahazavan-tsaina ve ny fahalalana ve inona reny zavatra mahalinany olona am'izao andro ankehitriny zao de hoy jaona manao hoe lay marina lay fahamarinana io de tsy ao amin'ny tokotany na ao amin'ny efitranony zao tontolo zao akory fa tsisy marina ao satria otany ao de maizina ny ao satria tsisy mazavany ao fa ao am'lay tokatrano be na lay efitrano be misy lay zanak'andriamanitra misy atsika zany misy lay isika
izay zanak'andriamanitra dia mazavany ao ary rehefa ao le fahazavany Kristy dia fantatra ny marina rehetra. Lay zavatra tsy hita n'izao tontolo zao zany hita ao am'ilay tontolony zanak'andriamanitra. Ahoana ny ampiaratsika zany ry avako malala zany ataontsika hoe evidalina zay ambarany Jaona izany. Zavatra anankiroa. Ny voalohany de izao, zanak'andriamanitra isika noho ny fitiavan'andriamanitra, tsy noho ny fiezahana na noho ny ataontsika hoe ara-tarazo fa noho ny famelan-keloka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. De Andriamanitra niantso atsika ka tonga atsika zanak'andriamanitra. Dia raha zanak'andriamanitra raha de refeso amin'ny filazantsara manao hoe raha zanaka moa zany de iny natao amin'ny zanaka. Jereo tsara ny teny Jesosy manao hoe ianareo na ratsy aza mahalala ny me zavatra ho an'ny zanakareo. Maika fa Andriamanitra tsy hanao zavatra tsara fa amin'ny zanany. No zany de zao rehefa malala. Fa raha kely zanak'andriamanitra ianao manana zany saty zany de farafa kely ny reto zavatra reto no andrasan'ny zanaka am'izany hoe ray zany. Voalohany de izao mampianatra azy. Andriamanitra no mitaiza sy mampianatra atsika. Io Andriamanitra raitsika io zany de mitaiza atsika io, mampianatra atsika io. Raha ohatra ka misy zavatsarotra zany lalovantsika, zava-manarena lalovantsika de zao fitezana zany. Io Andriamanitra io tsy mampanara-po atsika amin'ny ratsy, tsy mampianta atsika amin'ny ratsy, fa io Andriamanitra io mpitaiza. Zay mahatonga ny sary anehoan'ny mpanao salama ny tompo an'Andriamanitra zany, ary sary anehoan'ny Jaona ny Jesosy ho mpiandry tsara. Jaona 10 izaho ny mpiandry tsara. Aila i Andriamanitra zay tompontsika io, lay Jesosy zay tompontsika io, de izao mpampianatra mpitaiza atsika izy. Zanak'Andriamanitra manaiky ho tezain'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra manaiky ho anarin'Andriamanitra. Ny satanao zany raha zanak'Andriamanitra ianao, zanakatrano anao, zanakatranon'Andriamanitra, zanaky ny fitiavan'Andriamanitra, miaina ao anatin'ny fahazavan'ny tavan'ny Kristy, de izao inona no an-tsaina mitsarofo fa mitaizanao Andriamanitra. Ny fomba hitaizananao raha mamaky lay nisy anankiray teolojiana anankiray antsoina hoe Oscar Kuhlman, mpampianatra teolojia, isan'ny mpivaofo malaza ny testamenta vao indrindra filazantsaraka ny Jaona, de nanao article kely izy momba ny filazantsaraka ny Jaona tonga 10 izay momba ny hoe zao ny voaloboka. De hoe Oscar Kuhlman manao hoe zao nge, raha mamaky tsara ity filazantsara masina araka ny Jaona tonga 10 ty ianao ka oharina amin'ny hoe izasy ianao no ho sampany ary Jesosy lay voaloboka, de izao jereo tsara ny fomba hitezan'Andriamanitra atsika. Raha itsika le voaloboka de miseho amin'ny endrika anankiroa ny fomba hitezan'Andriamanitra atsika. Voalohany de izao kolokoloana isika. Izy manao hoe ny sampana zay mamoa dia karakaraina, amboarina mba hamoa bebe kokoa. De tahaka zany tsika raha zanak'Andriamanitra, de izao tezain'Andriamanitra de misy zavatra ataon'Andriamanitra be de be eo amintsika mba hampamoa atsika bebe kokoa. Zanaka endritsika io zany dia mamoa bebe kokoa, de kolokoloan'Andriamanitra, de omen'Andriamanitra fisondrota-karama, de omen'Andriamanitra avancement, de omen'Andriamanitra prime, de omen'Andriamanitra fahasalamana, de omen'Andriamanitra fahafahampanadinana, de arovan'Andriamanitra amin'ny aretina sarotra. Raha marary de sitranon'Andriamanitra, raha kivy de ampahirezin'Andriamanitra. Izay le hoe tenen'ny Oscar Kuhlman manao hoe zao lay Andriamanitra mikolokolo lay sampana de zao mame fitahiana atsika. Endrika anankiray zay iainantsika isan'andro le hoe ny hazo zay voaloboka zay mamoa tsara, ny sampana zay mamoa tsara dia kolokoloana mba hamoa bebe kokoa, izany hoe karakarain'Andriamanitra. Ay reny fitahiana ataon'Andriamanitra eo fiainantsika reny dia tsinona tsy akory fa fitaizan'Andriamanitra atsika mbola mba hitombo bebe kokoa hoe ndry misaotra anao Andriamanitra fa narovanao tamin'ny aretina, misaotra anao Andriamanitra fa mbola ny sakafo tsara ihany, misaotra anao Andriamanitra fa na de dibo-drano aza tamin'ity cyclone ity de izao tsy narary zay menakavy fa mbola salama tsara ihany, sy ny sisa rehetra. Fa ny faharoa de izao misy kosa lay fantsian'Andriamanitra, lay fanamboaran'Andriamanitra maharary. Io tenen'ny Jesosy manao hoe ny sampana zay tsy mamoa dia esorina. Ny sampana zay tsy mamoa dia esorina, iny le maharary. Lay fitezana koa zany de misy maharary, misy kapoka. Fantatsika amin'ny Salamy 7:20 hoe misy tehina anankiroa eny an-tanan'ilay mpiandry tsara, ny tehina lava, ilay fiarovana, iny le fiarovana Andriamanitra.
iny lay fiarovany lay mpiandro tsara iny raha tonga ny fahavalo tonga ny liona na ny bibidy de le tena lava be ray metatra sy valopolo sa roa metatra iny ny fiarovany lay mpiandro ohatry ny ondry mba hatonga ny ondry ho voaro amin'ny satro ary rasena latsaka anaty antsanary de lay farango am'lay tehina lava iny nisy tonany azy fa misy tehina foy kely koa eny am'lay mpiandrodry io le tenensa lava telo am'roapolo ny tsorakazo anao io le fananarana io le ondry lay rehefa maditra de kapohany amin'iny somary tehina foifoy 10 cm 7 cm ny alavan'iny tehina iny tsorakazo ny filaza azy kapohany amin'iny no zany de zao re afaka malala raha zanak'Andriamanitra isika ary zay raha teo itsika ho ijaona de zao tezain'Andriamanitra tsika zany io Andriamanitra io de mitaizatsika ka miseho amin'ny endrika anankiroa ny fitezan'Andriamanitra tsika de zao miseho amin'ny fitahina na miseho amin'ny zavatsarotra koa fa izao zanaka isika fa ny faharoa zanak'Andriamanitra isika de ny zavatra ataon'Andriamanitra ao antsaitsika koa de zao fikarakarana sy famelomana fikarakarana sy famelomana rehefa zanaka dia karakarain'Andriamanitra velomin'Andriamanitra tahin'Andriamanitra omen'Andriamanitra zay rehetra mety ho ilaina tafian'Andriamanitra dia zany sata zany re avako malala ny sata izay ampanantenainy ny tomponao mitaizanao Andriamanitra mamelona sy mikarakaranao Andriamanitra ary indrindra mpandova ao mandrakizay hoy Paoly amin'ny Romanina 9 manao hoe ny zanak'Andriamanitra de izay tarihiny fanan'Andriamanitra de piray lova amin'ny Kristy ka afaka iantso an'Andriamanitra hoe aba ray zany sata andry afaka malala sarobidiny hoe enao ety ambonin'ny tany manan'Andriamanitra mikarakaranao mamelolanao manondro lalana anao manomenao fahazavantsaina afantaranao hoe tia ny lalana marina sy maitsy tokony andehanana mitaizanao matokanao mahafantatra ny fahazavantsain'ny Kristy Jesoa ary indrindra mampatsiaro anao mandrakariva fa mitaizanao izy mba hatonga anao maro toerana amin'ny finoana fa tsy koa mitahaka an'ireo hitaon'ny Jaona faharoa fahatelo ary Diotreva sy ny namany fa izao mandova fiainana mandrakizay koa ianao zay rehefa koa malala lay apatsahivon'ny Jaona miteny hoe sady zany tokoa isika zanak'Andriamanitra fa ny faharoa rehefa koa malala raha piarina de izao ny faharoa amakana antsika azy dia momba ny fahotana ny ota sao angery rehefa koa malala ny zanak'Andriamanitra tsy hoe anjely akory rehefa atao batisy ianao nandray ny famelan-keloka ianao nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ianao de tonga zanak'Andriamanitra de hoy Jaona hoe tsy manota intsony ny zanak'Andriamanitra tsy hoe lasa anjely akory tsika hoe tsy mety tezitra mihitsy na tsy hoe lasa anjely akory tsika ka tsy mety ataontsika hoe malay-panahy fa olombelona ihany isika dia mety mandalo zany fakapanahy maro izy karazany zany fa hoy Jaona hoe tsy manota isika na hoany Jaona no manome zany teny azo antoka hoe tsy manota zany tsy ndraindray afaka malala mpino de manana sentiment de culpabilité fa na mietrretra manao hoe isaky ny mivavaka de za mpanota mangataka famelan-keloka izy mangataka fanasitranana izy mangataka famelan-keloka izy fa lay famelan-keloka nangatahany tsy azo ny antoka rehefa aveo ary dia tsy otefa ny fonany 5 taona lasa otefa ny fonany tapabolana lasa de mbola verenany fonana indray amin'ny vanim-potoana ankehitriny ndraindray tsy azo ny antoka lay Andriamanitra mpamela heloka tsy azo ny antoka lay hoe Andriamanitra tena namela heloka azy fa sao rehefa koa malala hoy Jaona manao hoe tsy zany ange enao efa ao anatin'le satan'lay zanak'Andriamanitra iny tokoa mety misy ota zanatry mety ho nataonao fa izao tsy ao anatin'lay otan'lay zanak'izao tontolo zao am'lay efitra zao tontolo zao lay ota mamono fa izao rehefa ao am'lay efitra zanak'izao tontolo zao anao am' zanak'Andriamanitra ianao de zao miaina ao anatin'ny fahasoavana lay fahasoavana zany no iainanao ao lay fahasoavan'ny Kristy ka tsy lay ota ny tompony teny farany fa ny fahasoavana zany hoe Andriamanitra raha manonona antsika hoe ho zanaka rehefa koa malala de efa voavela heloka tsika de ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny zanak'Andriamanitra isika de raha manota azy isika de zao tsy manota tahaka an'izao tontolo zao fa hoy Jaona manao hoe ota zay mitaizatsika ka mahatonga atsika mibebaka ina dikan'izany rehefa nanota ianao de mahalala mibebaka mifona tompo fa de mangataka famelan-keloka fa diso indray tokony nameny iny mahantra iny azao androany tokony namonjy ny trabona zao androany zaty iny sakafo be any tsisy olanona be de ty tena mety ao anatin'lay tokotanin'lay zanak'Andriamanitra sika amin'ny fotoana io saingy ao anatin'izay de zao mbola eto ambonin'ny tany sika de misy zay toetra izay re afaka malala fa izao misy ota hoy Jaona fa tsy mpanota isika tsy akory
noho ny amin'iza noho ny am' jesosy kristy tompo sy mpamonjy hamarin'andriamanitra isika amin'ny alalan'i jesosy. Zay le tenenin'ny paoly aminy hamarin'andriamanitra noho ny amin'ny finoanany jesosy kristy tompo dia tsy sokajiana hoe mpanota isony isika satria misy ny satany mpanota de ireo zay tsy nandray an' jesosy fa isika kosa satany zanak'andriamanitra de tsy mpanota isika fa efa no hamarin'andriamanitra. Ry havako malalo rehefa ny fonanao tamin'andriamanitra ny fahotanao tena velany. Aza manaiky vesara ny fahotany fahatanoranao tany alasa tany aloha lasa, aza manaiky ampangainy satana amin'ny otana taonao 10 taona lasa 5 taona lasa 3 taona lasa fa efa navelan'andriamanitra zany rehefa ny fonanao noho ny am' jesosy kristy tompo. Fa olom-baovao anao, olona zay tsy giaza ny fahotana, tsy giaza ny trosa ny fahotana fa olona vaovao noho ny amin'ny fahasoavan'i kristy, zanak'andriamanitra, zanak'atranon'andriamanitra, prailova amin'i kristy, olona tsy resy, olona natao andresy, olona natao hizara fifaliana, olona natao hitondra zava-baovao, olona natao hitraka, olona natao hifaly, olona natao hitondra ny fahazavan'ny tavan'i kristy am'izay rehetra lalovanao. Alahoery ary avako malala hoy Jaona apôstôly aminao, endremana ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray antsika, ny fitiavana nasehon'ny ray anao de zao ny antsona antsika hoe zanak'andriamanitra sady zany tokoa isika. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tompo misaotra anao zahay fa tianao dia apatsiahivinao fa zanakao, zanaka tianao ary novidianao tamin'ny rany jesosy kristy tompo sy mpamonjy anay. Voavela heloka izahay miara tamin'ny fanandevozan'ny fahotany zao tontolo zao, tsy tonga olo-kafa, tsy tonga fahavalo eo anatrehanao fa zanaka atranonao. Ary zany raha teo zahay asalotra ao anay zany satany mahazanak'andriamanitra zany de mitaiza anay ianao, mamelona anay ianao, manefy anay ianao, manavoninahitra anay ianao ary manome fiainana sy mampanantena fiainana mandrakizay ho anay ianao. Tompo de aterizo zahay am'izany sata izany, hitaona ny manodidina anay ko hiaraka aminay ho ao aminao Andriamanitra, handray anao ho fiainana ao am' Jesosy. Vavak'izay tompo ary ho an'ny fanoloran-tenanay ao anatin'ny ady sarotra zahay de misaotra mampatsiaro fa zanakao zahay. Ao anatin'ny fifaliana sy ny fitahina zahay misaotra mampatsiaro fa zanakao zahay. Ao anatin'ny andraikitra mavesatra mitambesatra eo tsorokay zahay misaotra mampatsiaro tompo fa zanakao zahay. Ao anatin'ny aretina mitaizanay zahay de misaotra tompo mampatsiaro fa zanakao zahay. De ampahirezo zahay tompo, atsiaro fa mpandresy manana anao. Tahio ny tanindrazanay, tahio ny ankonanay, tahio ireo namanay, tahio ny mpiara-miasa aminay tompo, aza vela izy tsoanao reny fa tao mitodika aminao avokoa satria zay ny fandaharanao, zay ny fikasanao, ny ahavovonjy izao tontolo zao. Vavak'izay ho an'ny namanay, vavak'izay na dia ho an'ireo zay heverinay ho fahavalonay aza de mivavak'izay tompo ao azy reny. Fa nataonao tiany olona rehetra tahaka anao Andriamanitra zahay de mivavaka izay tompo ho an'ireny olona zay mandany filazantsara, manohitra ny filazantsara, mivavaka izay mba ho fanginy ny fanahinao masina izy reny fa tsisy mahay manatona anao raha tsy anao no miasa. De tao amizy reny tompo mba ho zanakao Andriamanitra miaraka aminay izay efa novidiny rahanao. Misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.